Una madre, I'm no use as lefa. Sajasa, I love you, love me, Something alone, I know, Amo fasafide, batisi anjayelana. Amo favofidi, anjayelana. Tu es mon homme qui n'est mon cœur, mon rayon de soleil. Tu es le seul unique au monde, my love forever. Sajasa, so I love you, I'm a user. Manja mati, miara mati anosa. Take a know you, miara kamanja mati. Maravana, sadi famous sambalana. Jenza love, don't kumbatia.
tranandeha maro no tafita sady nazo zava-tsoa ny masono nahita fa izay nifidy-janona kosa valala mpiandrefasana ireo olona zay osaosa efa lasarana fa izao zale efa ela no tapa-kevitra fa niandranaoa fa anoane mbola misy azo antenena olovatsika Katinova miarakamna Katinova miarakamna Katinova miarakamna malakarmu Katinova miarakamna Katinova miarakamna Katinova miarakamna malakarmu Ise tapa-kevitra mihody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo miampitso fa izay nifidy-janona kosa tsy tonga tany niadidino niagosa nienalany fa izao zale efa ela no tapa-kevitra fa niandranaoa fa anoane mbola misy azo antenena olovatsika Katinova miarakamna Katinova miarakamna Katinova miarakamna malakarmu 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 Zany zany dia efa nangatahana fahazoan-dalana tamin'ny tompony ahafahana mampiasa azy matetika eto amin'ny fandarana. Arabina atolotra antsika menakavy ary fisaorana manjoy hatrany ity fandarana ity. Raha mijery ireo tanora mandihy mianjaika amin'ity
hira hoe Katina Ovaty tena lazaiko anareo fa matsiarotsiaro maro, matsiarotsiaro an'izany andro nandizana, tsy nananana sosi akory na dia ny kely ary momba an'izany atao hoe firenena sy ny hoe vahoaka malagasy. Mpiray tanindrazana na mpiara-monina. Tamin'ny fahatanorana manko dia ny fanalana amoamo na ny fanatanjahantena na ny distraction no tena betsaka ary tsy dia mahatsiaro ny adidy izay hiandry amin'ny firenena. Zava-dehibe tokoa ny week-end zany, ny zoma hariva, ny sabotsy après-midi. Eny fa na dia lahady après-midi koa ary indraindray amin'ny fanaovana baolina na fijerena baolina na fangalana torimaso na famakiana boky na manao échec na beloty, rami ohatran'izany. Fa mijery an'ilay tanora mandihy amin'ilay hira dia tena hoy aho hoe raha mbola misy fotoana ahafahanao misamuse dia izao no teneniko antsika rehetra. Amusez-vous bien. Faut profiter de son temps. Fa zany nefany tsy avec tsy hoe de manière abusive na vous allez abuser de votre jeunesse. Fa ny zavatra mihoatra matetika dia mivadika ho fahotana. Mahafinaritra ny dia, ny hira ataon'ny Judicaël ary tena Judicaël raha mety dia ataovy koa le ravoromanidina le ataon'ny Tiara Bruno iny. Fa tsara be koa le ravoromanidina ary hitako hoe hain'ny Judicaël na ny mpiara-miasa amin'ny Judicaël, feon'ny Judicaël koa tsara ny manao remasterisé na miremixé ny ino dizy teo ny ravoromanidina ny Tiara Bruno iny. Misaotra antsika rehetra amin'ny fanampiana sy ny fanomezana ary mirary mba hitohy ny amin'ny ray aman-dreny Tiara Bruno mba ahafahantsika mahatsapa fa tena hoe miantsampy any amin'ny olona maro ity fandarana ity ary tsy voatery hoe midedadedaka na mirehadrehaka na mila dokafana. Izay vao manao ny olona atao anatin'ity fandarana ity, fa dia misy olona tena manao discrètement ary tena manampy tompoko. Tena manampy ary tena misaotra betsaka tompoko satria faly ilay ray aman-dreny araka ny teneniko foana hoe ny hafaliana sy ny tsikitsiky eny amin'ny tavan'io vahoaka io tsy voavidy vola, tsy voavidy vola aman-karena. Faly ilay ray aman-dreny ary ilay zanany moa manoratra sy mamaly ary hitanao amin'ny alalan'ilay soratra ilay zanany fa faly ny ray aman-dreny Tiara Bruno. Asakasaka izay mahavita ratsy sy nanao ratsy an'izany olona izany, fa raha ny tena marina tsy redevable akory amin'izany Tiara Bruno izany ny tenako, fa tsara ilay hirany, tiako ny hirany, azoko ampiasaina fotsiny amin'izao raha ohatra ka dia rehefa mitory izy izay vao se ressaisir fa na izany na zany amin'ny maha-olombelona sy ny hoe amin'ny tena manana Andriamanitra tokoana dia izay no nampatonga anahako nandray nikahany Andriamatoa Tiara Bruno. Misy ka faharoa koa ary izay natara kely 10 minitra antsika menakavy ny momba ny reto fianakaviana
tany afaratsio nisy nanafika ary maisy ny voadoro tao ny fianakaviana ny ray aman-dreny ny ity zazalahy sisa velona ary voatery ny tsaponenana ireto fianakaviana. Ireny zavatra ireny dia tsy anjaran'ny fanjakana irery no manokatra ny paosiny na manokatra ny poketrany, indrindrindrindra hoe fanjakana moana sady marenina no manao jamba volontera amin'ny zavatra mandro sy marary ny malagasy. Jereo tsara, lasa loha foana isika kama amin'ny fanampiana, amin'ny fanandratana ny soatoavina maha-malagasy amin'ny fanampiana ny ory sy ny malahelo ary mahantra. Rehefa avy manao tsika, izay vao menatra ny mpitondra fanjakana, menatra ny mpanohatra, dia izay vao manao daoly. Antsoavy tompoko no ataoko androany amin'izao alina izao satria fantatro fa mety tsy hahenao ahako akory ireo fianakavian'ireo. Antsoavy no ataoko ho anareo izay afaka manampy, tonga dia ampio ilay boikely iny, Rakotomalala ihany koa ny anarany raha tsy diso fa izany hoe tsisy ifandraisanay. Miangavy aho mba ho anareo izay mahalala mba ampidiry kontakta na ianareo fianakaviana tonga dia miditra kontakta amiko, manjary tsy hitako tsinona hoe aiza ny lalana ahafahana manampy anareo tsy mandalo tanan'olona mavesatra na ohatra mety hanodikodina izay mety ho fanampiana omena anareo tsirairay avy. Mba midira kontakta amiko amin'ny messenger tompoko. Ataoko antsoavy ireny fianakaviana ireny satria kamboty tsy satry ilay tovolahy, asa raha misy dia misy ny 14 na 15 taona, ka tena mampalahelo ny mieritreritra azy ary eo ny ialana antsika hoe tsy voatery hoe malala tanana be hoe ahoana ny ilaina fa na kiraro na akanjo efa tsy hanaovana intsony dia diovina tsara dia mena an'ireny mahantra na kamboty amin'ny fiainana ireny. Izay ny amin'iny. Raha mamerina miarahaba ho aho amintsika mianakavy. Ny fandaharantsika dia tsy tena hoe lava, tsy teny koa hoe fohy fa miezaka manao survol rapide moa tsika izao, dia amin'ny adiny iray sasany eo foana no ataontsika amin'izao. Ny resaka politika mibahana amin'ny raharaham-pirenena dia ny resaka député mandainga na tsy mandainga, ny resaka député asorina na tsy asorina. Ao amin'ny vetikevitra faharoa ny resaka an'iny, alohan'izay tsika hiresaka momba ny zavatra niresahana ihany koa tamin'ity herinandro ity ary mety mba tsy ho tapitra raha ohatra ka mbola misy manao animation ihany ato. Dia rehetra olona azon'ny coronavirus indrindrindrindra miretandrarana ivelany. Fanomerabanao André Matoto de la Jungle. Resaka momba ny arimaira lahy, resaka momba ny cadastre sy ny carrosserie ary tapitra veloma isika. Dia resaka ihany koa ny hoe rehefa tonga ny lera tsy nisy fanafody, efa ela ny tapa-kevitra fa miandry anao. Fanamarihana momba ny resaka volamena 73 kilo. Efa niteny teto aho hoe noho ny antony maro samihafa, tena ara teknika
Allez savoir c'est quoi, ou du moins quoi c'est. Efa nanambara hoe tsy afaka hiresaka sy tantara intsony ao anatin'ny fotoana voafetra noho ny antony maro samihafa ny amin'ny resaka volamena 73 kilo. Tsy afaka miresaka n'intsony aho ao anatin'ny fotoana voafetra. Ny zavatra azoko tenenina kely dia zao hoe mihazakazaka ny raharaha mandrasa tantana. Ny problema manko mamoaka zavatra kely tsika dia misy karazan'olona misoloky hoe izy rehefa aminy no namoahana an'io. Ka dia aleo misafidy mangina satria mety hanimba zavatra koa amin'ny zavatra atao rehetra ao anatin'io resaka volamena 73 kilo io. Efa ela ny tapa-kevitra fa miandry anao. Tamin'izany andro rehefa nanangana n'itony fandaharana itony, nisy ny fandaharana hoe izany ve tamin'izany andro, mipetraka fanontaniana hoe izany tokoa ve? Satria izay le editorial hoe namoaka ny zavatra rehetra tsika, be dia be ny ampamoaka nataontsika. Ary isan'andro ilay malagasy dia miteny hoe izany tokoa ve? Hitako kaitsika an'izao, dia valon'izay dia hitako kaitsika an'izao, hitako kaitsika an'izao. Izany tokoa ve? Izany ve? Ka hitako anie ianona manao an'izao, hitako ianona. Be dia be ny ampamoaka nataontsika teto. Izay no nahatonga an'ilay hoe izany ve no anaran'ny fandaharantsika tamin'ny voalohany. Fa rehefa passé ilay kapin'ilay hoe izany ve, ilay fanontaniana betsaka maromaro zany, dia tonga tany amin'ny baiko amin'izay tsika hoe ndao araha. Sahy e, ndao. Efa ela ny tapa-kevitra fa miandry ianao. Rehefa tonga teo amin'ilay sahy sy hoe ndao, dia oka aloka, miandry kely fa mbola tsy voafatotra ny kiraro. Oka aloka, mbola akadoso kely fa asiana ranomanitra vaovao. Oka aloka, mety angatsiaka rariva fa alao asiana akanjo-ba. Oka aloka, izay tsisy tômôbilina ka inona no andanana ihany. Oka aloka, mbola tsy nisakafo ihany. Il y a des mille et une excuses pour ne pas aller de l'avant. Aza matahotra tokoa fa tsy malagasy rehetra no tratran'io aretin'io. Na dia hitany aza hoe azahoany tombontsoa ny mandroso ao, ka raha ohatra mety hanimba ny ainy na ny vatany, aparatra ny vatany, dia tsy makao izy. Efa any amin'ny tany mandroso, takony hoe la Frantsa, États-Unis, Allemagne, Italie, Angleterre, Chine, Hong Kong teneniko io. Fa raha vao misy zavatra mitranga ka mikitika amin'ny paosin'ireo vahoaka ireo hoe voakitika fotsiny ny plan retiretiny na ny IRSA dia taddio fa bagara be zay. Ce qui n'est pas le cas à Madagascar. Misy ihany nefa ny syndicaliste any. Fa ny syndicaliste tamin'izany andro rehefa somariva ery Mahamasina ohatra ny Jirama dia miara-misotro toaka miaraka amin'ny mpanao politika izy. Inona zany ny tsakim-py eo, dia iza ny tsakim-py eo?
samy mieritreritritsika. Mpanao politika mitabataba, mpitaky ny hetra sy ny karazany, manao nataony. Zay ny zavatra mitranga. Efa ela ny tapa-kevitra fa miandry anao. Arak'ilay teneniko izay hoe mbola tsy vita ny fehikibo, mbola matotra kiraro, fa tsy ny malagasy no andeha hiteny hoe ary tonga dia tout de suite hoe fa maninona ny paosinay ny lavanao, maninona ny tonga dia alainao ny volanay. Rehefa efa elo izay ny tapa-kevitra fa miandry anao dia dikan'izay ny hoe mandroso, andao androso, tonga ny lera ozy izy fa tsy miandry ela. Zay ny tenin'ny zodika elona teo. Rehefa tonga ny lera ozy izy tsisy fanafodiny intsony, fa amin'iny fotoana iny ilay vahoaka zany efa midina daholo. Kanefa ny problema dia zao. Mahandry andriran'antsy ary tena hoe mahandry fotsy ny vahoaka malagasy. Ny mandry fotsy dia au moins mahita fotsy fa ity ne tena maizina delestazy ny laboziny ka tsy voavidy intsony e. Na manana omby roa raha telo eo an-tokotany le rakotomalala fianakaviana nisy nalafika dia na labozia raha hoy izy ireo tsy manana izay. Niresaka tamina vahiny ny tenako ankeo amina fivoriana dia hoy izy mantsy anahy. 2 fois zay ozy izy 3 fois ny tany Madagasikara. Chaque fois ozy izy efa isaky ny mody tsy te hiverina any aminareo intsony. Dia taitra be aho mba ahoana koa izany tenin'ilay ity izany aho. Io indray dia dédain vazaha. Tena zaho ozy izy tsy te hiverina any aminareo intsony. À chaque fois mody. Kanefa ozy rehefa tonga aty aho ozy izy dia au bout de 3 semaines, 1 mois, dia ohatran'ny malahelo an'ilay Madagasikara indray hoe misy zavatra tokony ataoko any amin'ny firenena io. Taitra fanoloana. Dia inona ho aho? Inona ilay ataonao ilay tokony ataonao? Verina tany aho ozy izy dia nanao coaching ny malagasy izay teo akaiky teo no nataoko. Madagascar a une population qui dort ozy izy. Tena matory le vahoakanareo ozy izy. Nalahelo kely aho satria nazazo aho raha tia atoroko miresaka aminareo, vazovazoko izany. Matory ozy izy le vahoakanareo tena mampalahelo. Mivoaka eo amin'ny Kolbera ozy izy dia iny vehivavy anankiray mitondra zanaka 3, ny 2 tsotrona, nono miboridana, le iray ozy izy eo am-poditry ny feno, mangataka amiko. Fantatro hoe mbola tsy manambady ozy, tsy fantatro hoe inona ny tokony atao amin'izany fa dia vola nomeko ozy. Rehefa nanome ozy izy dia za tsy mieritreritra hoe ho vola gasy nomeko azy zay taty amiko taty, meko 10 € le olona ozy, tena tsy fantany akory 10 € ty ozy. Fa nandohalika izy ozy izy sady mivavaka izy mivavahany soatran'ny teo ozy izy. Dia ozy aho ozy 10 € ve meko an'ity olona ity dia zao tsy fantany akory raha mba valeur an'ity ozy fa mieritreretina hoe vola be. Dia iaho mantsy an'ilay rangahy hoe non,
tena fatany valeur ary zay teneninao zay mihitsy hoe vola be. Tena vola be ho iny zany 10 € zany amin'ny mantra malagasy. Fa mba fantatrao ve ho men'ny mpanan-karena malagasy ho an'ireny olona ireny 500 francs miaraka amin'ny latsa sy ny opa. Andana am'izay mandeha any fa tsy ny 500 francs. À peine s'ils ne leur donnent pas des coups de pied. Hein. Mais leur phrase, leur expression, c'est tout comme. Awarany sasany tsy manome akory aho. Efa ela ny tapa-kevitra fa miandry anao. Tsy mila hoe andraso na hoe mbola tsy vitan'izao rehefa maka fanapa-kevitra. Ny voalohany indrindra dia mandray aloha ny saina, mandinika ny saina dia manapa-kevitra. Zay vao miditra ao anatina action. Fa tena fanaoan'ny malagasy mihitsy i manao zavatra mitorina. Zany hoe à l'inverse. Raha misy phénomène anankiray mitranga, misy tranga anankiray mitranga eo devant ny malagasy tompoko dia tsy mba manao ohatra amin'ny amerikanina hoe idirako jerena aloha, analysena aloha, eo tsara izy mandinika azy. Rehefa décidé izy hoe non dia tsy makao mihitsy izy. Fa rehefa miteny izy hoe oui, miditra ao anatiny izy, zay kotiny ao kotiny. Fa na iny zavatra hidirana iny mandroso be, na iny zavatra hidirana iny potika be. Ny malagasy tsy ohatra hoe tonga aloha zay hijery ary mandinika aloha dia avy eo lazaina aminao ny valiny. Indriamanitra ianao. Roviana ihany ary ireo toloreto vao mba hiova. Ianao isan'andro isan'andro anao manao émission, manao sensibilisation, manao analyse psychologique, approche psychologique. Mbola sahy izy ny teny hoe anao andindinika aloha, hijery aloha dia milaza aminao valiny. Andriamanitra anao. Roviana ary ty gasikarako ty mba hiova. Tsy hoe efa nandinika anao ela, efa nijerenay, efa ela ianao, mety aminay miarakitsika. Ça, c'est à l'américaine. Dia zay kotiny eo kotiny, na tsika potika, na tsika tafita. À partir du moment où on décide je fonce. Si à mi-chemin, vous changez d'idée, ça veut dire que vous n'avez jamais été convaincu. Izay le zavatra. Efa ela ny tapa-kevitra fa miandry anao. Ity le miandry anao ty, sy dika elona, tsy izay no tokony napetraka tao. Hoe fa miandry anao. Efa ela no tapa-kevitra dia zay. Point. Efa ela ny tapa-kevitra dia tsisy hoe miandry. Tonga dia osa hoe ndao sahia. Zao hoy
tia raha Bruno rehefa tonga ny lera ozy izy dia tsy misy fanafody. Zany hoe rehefa tonga ny fotoana na ianao potika amin'ny alalan'ny asa vitanao na ianao tafa amin'ny alalan'ny asa vitanao ihany koa. Fa izao ny ankabeazan'ny vahoaka malagasy ary izay mampatonga antsika tsy mandroso tokoa dia variana amin'ny fandiniana. Za tsy miteny hoe aza mandinika, za tsy miteny hoe aza mieritreritra, au contraire tena misaina tsara mihitsy, mandinika tsara mihitsy. Le fandiniana manko ny an'ny malagasy matetika dia le tranga no hodiniany, le tranga no analizeny. Tsy manao introspective izy aminazy hoe mety amiko io tranga io, afaka misadapte amin'io tranga io ve za, aharaka rythme amin'io tranga io ve za, etc etc. Aharaka rythme ve za amin'ity maparty ho tatiko ve ary ho zaka amin'ny vavoniko ve ity andro radiolina mandangy isan'andro ity, ary ho zakako ve ny fanavakavahana ataon'ny andro radiolina sy ny fanaovana mpimamba ny fananam-pirenena ho an'olon-tokana, ho zakan'ny zozotiko ve zako akoty avahany andro radiolina. Io le tranga, tsy le tranga ihany toko no analizenao fa ny tenanao aloha voalohany indrindra. Soyez ino izy teo, respectez ny paramètre exigen'ny tenanareo. Fa aza asiana fandeferana na ndray azy, averiko, analyseo tsara, étudieo tsara ny zavatra takin'ny tenanareo amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana. Aza asiana mpandeferindreo na ray na roa azy, fa ho hitanareo ny lalana. Misokatra ho azy ny masonareo. Travail de coaching zany ataoko aminareo zany. Veriko, omeo fahapo ny zavatra tediavin'ny vatanareo rehetra ao anatin'ny vatanareo rehetra sy ny sainareo ary ny fanahinareo zany ao anatin'ny eo anatrehan'ny fisehoan'ny tranga anankiray indrindrindrindra fa tranga anavotana ny tanindrazana na hoe politika ho an'ny sasany. Dia ho hitanareo iaho fa rehefa point après point, question après question, exigence après exigence, dia ho hitanareo fa efa ela ny tapa-kevitra fa nandeha tany amin'ny lalana diso na hoe eo ambodin'ny akaikin'ny fandresena hoe andresy zany fa tsy mety tonga satria misy zavatra tsy voavalinareo mihitsy ao anatin'le fitakiana tediavin'ny tenanareo na ny fanahinareo na ny sainareo, tsy voavalinareo fa fananianareo tsy valiana, mikipo fotsiny ny masonareo ary eo le firenena taraiky. Tena taraiky le firenena satria zay no natonga an'le vazaha teny hoe tezitra ozy izy rehefa miala avany satria tena le conscience générale mihitsy mivoha izy hoe ahoana ozy izy nafahako anaiky sy eritreritra hoe
tena le malagasy ray manontolo mihitsy no matory nefanozy ny adalàna taon'le fitondrana tena gravy no mioparena ozy satria izay le teneniko anareo hoe na tsy voavalinareo le fanontaniana apetraka io mivatanareo aminareo ary takiny ny vatanareo ny sainareo sy ny fanahinareo na nareo mody mikipy ary ty faharoa ny tena mariny mody mikipy isika menakavy valabily zany da mitoleka valabily zany amin'ny andro rajeul valabila koa zany aty amin'ny opposition akipimy maso fa tsy andron'izany zao c'est quand même incroyable ozy lery et impensable hoe de tena matory to ory ve nareo menakavy sambany tamin'ny fiainako tsy afaka namaly fa ozy zaho hoe tonga anetrano aho rariva de tsy maintsy zaraiko amin'ny vahoaka malagasy mitovy amiko zany satria na izaho koa raha de ao anatin'le matoriko io ary tena matory ianao matory tsy mavita mampita tsara ny hevitra rehetra tokony ampitaina amin'io vahoaka io matory ianao matory ny zavatra tsy mivoatra na hoe miazakazaka any amin'ny tanjona aingana amin'ny fatongavana azy da ny teneniko zany ny allemand tsy mila mivilivily rehefa manao zavatra fa na olona 5 ary izy milahatra eny an-dalambe mitondra pancarte de fa lasa izy ny amerikana na olona 2 ary izy mitondra banderole eny ery amin'ny vavahadina maison blanche ery any Washington de lasa izy ce qui n'est pas le cas des malgaches et ce ne le sera jamais si on continue comme ça.
Sotra ny ray aman-dreny tia rahabiriny eo amin'izany ambony mijery ambany zany e. Izay tokoa manko Andriamanitra, Andriananahary ambony izy fa mijery ambany. Isika indray no ambany mijery ambony ary malasa saina. Resaka momba ny karazana ohatran'ny hoe sarcasme-tsika na ohatran'ny hoe ironie zany ny itondratsika azy, fa satria tsy dia mety ihany koa ilay hoe sérieux loatra foana isan'andro, izay ilay izy an. Fa dia anjaranareo ny me raha te himenareo, anjaranareo koa ny manopo raha te hanopo nareo, anjaranareo koa ny faly raha te hifaly nareo, anjaranareo ihany koa ny tezitra raha te ho tezitra nareo. Ao ary ny lohateny dia hoe Cadastre, Carrosserie, tapitra, vilomba. Ao an. Resaka adihevitrintsika ary azo lazaina hoe resaka lalao politika, akamely, Cadastre, sa tena izy, sy ny karazany, samy manana ny fandraisany azy. Fa nazy anaty zany ny olona tsy dia manana inona izy teo, mavesatra amin'ny zavatra atao sy ny hoe mety mamahana dia matetika tsy dia manisy importance loatra amin'ny zavatra tahaka an'ireny. Tsy manisy importance satria ny antony dia izao, tsy mahalasa lavitra ilay izy, tsy mampandroso, au contraire mampihemotra ara, kanefany mahafinaritra ny olona miresaka an'ilay izy rehefa avy eo, satria misy zavatra lalina sy message lalipaka matetika ao anatin'ny fihetsikeany. Ka izay nandraisantsika amin'ity ilay resaka fihetsikeany ity hoe Cadastre. Inona ny Cadastre ankoatran'ny hoe soratany na fanoratana tany ery amin'ny anina ery? Tsy fantatro ny génération sasany, fa tamin'ny génération io dia rehefa misy zazavavy na ramatoa tondratondra enta mavesatra ao anaty zipo,
ka raha mitazana azy ianao avy-aty aoriana matevitevina toy mibany tamin'izany hoe mpiasa ny domaine iny ramatoa toy mibany hoe chef de service rehefa somary tsy de tena ngeda loatra zany le tamavesatra andray no miteny hoe directeur iny fa manomboka mahazo azy le aben'le tamavesatra zany ary izy rehefa le ngeda be zay ozy rahalahy DG iny DG amin'ny domaine Cadastre be zany ny filazan'iny Cadastre koa zany olo zany a ka rehefa tratran'izay le Cadastre zay zany hoe ny génération rehetra nandalo tamin'io daholo rehefa miresadresaka samy tanora fa samy manana ny fiantsoana azy fa tamin'ny fiantsoana nenay dia Cadastre mpiasa ny domaine taty aoriana niova hoe Carrosserie mendry koa zany Carrosserie zany tsara zany Carrosserie zany ka rehefa le Carrosserie zay no tenenin'ny bandy hoe mirodana ny mikasy zany de nahangalana pièce raha tsisy maka pièce amin'io fa tonga de ozy mibandy efa any mikasy lesiny zao lesy Carrosserie zao eo zany misy zavatra zany traversen'ny tanora amin'ny fiainany kazatra hatran'izay inona ny diran'izany amin'ny fandarana ndao sahia ity resaky ity ho tapitra androany ary hiezaka hanapitra azy mivavaka ihany koa hanapitra azy satria engany aho tsy hotratra amin'ny fakapanahy ka ho taritin'ny olona any amin'ny saina ratsy ka hamoaka ny tsy tokony ho famoaka eto satria de ho afabaraka tanteraka ny concerné amin'izay mety ho avoaka eto rehefa sakasakaina toy ny biby lava anaty arina na ny foza ao anaty sobika engany mba tsy ho azo ny fakapanahy amin'izany satria de ho zava-doza veriko tsara hoe ny atao hoe Cadastre chef de service iny directeur iny DG iny ao tsara zany Carrosserie zany leroa de go koa manao an'io zala manjary Carrosserie zany katrely iny zala tsy manjary izy koa rehefa le hoe Carrosserie Toyota V8 zay V8 iny zany efa izy zay efa izy aminazy izy zay fa izao le izy inona ny ifandraisan'izany resaky zany amin'izany ve sy ndao sahia ty fandarany ty ndao sahia zao zavatra teneniko atsika na nampotoana ela tena ela rehefa nikotiko nanomboka oviana ny tena nidirako tao anatin'izany hoe mifandray amin'ny mpano politika dia nanomboka tamin'ny taona 1986 averiko nanomboka tany amin'ny taona 1986 no nanomboka ny fandraisako tamina mpano politika fantatro daholo
indrindraindrindra moa rehefa hoe niara-niasa tamin'izany atao hoe andriamatoa Ratsiraka Didier. Izany olona zany ny important indrindra amin'izay zavatra atao rehetra sy alohany nanapa-kevitra dia ny renseignement manodidina amin'izay mety hevitra ho tapahana sy ny zavatra ho atao. Tsy maintsy voatsongo daholy ny renseignement na ny information moa ho an'ny olona tsy teknisianina fa ho an'ny teknisianina dia hoe renseignement. Izay zavatra izay no lasa naniry ho azy tato anatiko. Ka an'ilay izy ka lasa automatika amin'ny zavatra rehetra. Zao aloha alahadro avy any amin'ny hoe manam-pahendrena fantatro. Voalohany amin'izany ny professeur Albert Zafy. Fahendrena mihoatra ny 900 isan-jato. Ny pasteur Richard Andriamanjato. Ny ray aman-dreny Monja John. Ny ray aman-dreny Manandafy Rakoto Amindreny. Raha ny tadidiko aingana aloha dia izay. Misy tsy voatonona satria aora. Ny an'ny hafa izay tena andrasanareo dia tena misy tokoa. Satria rehefa nanomboka ny teny teto hoe mivoaka ny varavaran'izany olona izany ianao dia tsongony ny fitombenanao raha somary kadasodasitra. Satria tena tian'ilay ry ilay hoe kadasodasitra zany na hoe mpiasan'ny domaine, DG-ny domaine, na hoe bonne carrosserie dia au moins olona efatra avy aty andafy aty no niantso aho hoe izahay koa tratran'izany. Ary raha ilaina mijoro vavolombelona dia ataonay. Oka reo olona. Satria ny fanontaniana napetrako dia izao, ianao kosa angamba ny mpiasan'ny domaine dia tsikaopy ilay olona. Ianao kosa angamba ny bebe carrosserie eo izy ilay ramatoa. Ka zay zay no nahatonga an'ilay izy odety ara tratran'izany nefa odety olona mivavaka be. Izy dia odety be vody. Zay ilay filaza azy miala tsiny toko. Any amin'ny fivorian'ny Dorcas efa jeren'ny olona fotsiny hoe jereo le ry. Jery olona mandinika mpiasan'ny domaine izay mitondra cadastre sy ny mpanao automobile izay tsara carrosserie
Ary matoa ny lazaina le hoe carrosserie mirodana de satria fantatra fa matikapoka. Ahoana moa le ozy zalazay le biel le efa orikôto ozy izy zalava mila surfacena farany. Zany hoe efa deriny orikôto zany le izy. Okareo olona ajanony a. Fa taperiko eto io resaka io satria aza taritina any amin'ny fakapanahy fa zany hoe tsisy limity rehefa hoe amoky. Aza asiana miantso ireny fianakaviana avy amina vadin'olona ireny hoe victime manio ny cousinay. Asa dia asiana miantso fa manjary tratra amin'ny fakapanahy amin'izany. Okareo olona aza taritina any amin'ny lalana diso fa ifonako aminareo tena miteny eto-pahatsorana hoe tapitra iny aza taritina any amin'ny lalana diso fa raha tianareo anie dia alefako. Da koa manko ohatran'ny cadastre izay koa fa tsy haiko aloha ny carrosserie na manahoana fa za aloha dia cadastre mitondratondra koa. Rehefa izy ny lazain-dralahy hoe tsara carrosserie zay dia mampagaga fa any amin'ny présidence any maromaro. Tena maro izy ny eo. Tena mampagaga, tena zany hoe présidence zany ilana sérieux, ilana expérience, ilana sincérité. Là-bas on rigole plus maintenant qu'on travaille. Ambiance enfantine. Tena marina zany. Ambiance enfantine dans une présidence. Vous souhaitez vous envoler pour l'île de la Réunion? Rendez-vous sur le site frenchbee.com et réservez votre...
beats, talk won't be why. And then in a very till I saw me feet, laughing up, the lyrics are not a mistake. Degree, why, I'm running my well, singing Jesus twice, doesn't I see signs of love? Degree, why, running my well, meanwhile, faz fanatic degree, why, singing Jesus, doesn't I see signs what down? Degree, why, faz fanatic away, Tsara loatra zay zay. Soa loatra. Esory raha, député. Ao a. Ny amin'ny fleurirako eto Malala manokana dia vao nanomboka kely tsy ampy 3 andro, izany hoe 3 émissions successives na troisième ny émission fahateloko dia efa nahazo menace aho. Efa nahazo menace aho satria tonga dia izaho mihitsy le niresahana sy nitenenina tamiko hoe inona ary ty? Fa inona ty lazain'ny bainina? Fa ahoana ny fanao an'izao? Fa bainina ve te ho faty? Tonga dia izay mihitsy no natao aho. Mamonana iny bandy iny e. Tena mikôzy an'ny bainina fa mamona iny e. Tsy rarahako aho. Kizaka ihany no nataoko. Taty aoriana satria mbola taloha ny processus-ny fifidianana izany. Dia tena nandefa message tamiko ity fianakaviana rehetra ity. Hoe ajanony. Izany hoe akatona izany ny vava. Non. Efa depuis ny 2009 aho izany tokony hiteny fa nanana olona hiteny. Mbola teo Lalatina, mbola teo Fidèle. Indraindray namoronana émission mihitsy tatasika izay nataon'ilay Arifide Ramanandribe. Izao Lalatina lasa any amin'ny andry. I Arifide Ramanandribe amin'ny ABC. Fidèle manana ny azy amin'ny AZ. Tsy maintsy miditra atrehatra aho. Ataoko amin'izay ho. Tsy mijanona io. Ary tsy hijanona io. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny député? Rao rehefa mitranga ny zavatra rehetra, ny problema rehetra,
lôjika be ary tsisy anymetsiny député mpanohana ny andro radiolona mihitsy amin'izany mangina sy manakatom-bava nataony zalahy. Misy amin'ireo député ny andro radiolona fa mantsim-bava mihitsy a satria tsy miteny intsony ninonina zavatra mitranga amin'ny zavatra tsy mety ao amin'ny firenena. Mitady zavatra zalahy hoe inona no tenenina, inona ny zavatra mba hoe pour se rendre utile zany, rendons-nous utile, pour qu'il se rende utile. Mais en voyant le paysage catastrophique zalahy satria ary tonga zalahy de tonga de tétanisé complètement, tsy afaka miteny zalahy satria ny folaitra ataony andry isan'andro fleury milaza azy eto foana, isan'andro ny mpanao gazety hafa milaza ihany koa, na de pseudo mpanao gazety ary ny sasany. Tsy ninona ahafahana miteny na mikritika par rapport aty amin'ny an-taniny, manomboka marary izy satria manomboka mandray, ça commence à prendre, comme on dit. Izy zany navoaka voalohany tamin'izany andro tany amin'ny volana août 2020 any, namoaka ny farihy tamin'izay hoe tokony maka fanapahakevitra ny fitondrana amin'io resaka fleury Rakotomalala io. Tsisy ny teny, tsisy ny eritreritra hoe tokony hiteny hoe fa ahoana kosa natao an'izany fleury Rakotomalala. De toute manière za tsy mila fiarovana zany, efa safidiny a fa izao pour le principe. Zay mako ny mahasamihafa ny rehetrarehetra. Ianao ve lucide manao zavatra sa voabaikin'ny intérêt jamba fotsiny? Zao ny zavatra lazaiko anao ry andro ratsy. Raha sa ianao sambory ireo député reo. Tena mitehanao zany sambory raha sa na ataovy ino moa zany ny déchoir, asory zalahy, raha sa ianao de asory. Satria zay le tanjony rehetra le député tsy aninona. Satria ato amin'le député ilana, maro ane zavatra azo tenenina momba ny président an'lahy, maro ane zavatra azo tenenina momba ny premier ministre an'lahy. Tonga ny volamena mandeha maizimaizina amin'ny bois de rose, tsy tonga Raolodinina. Raolodinina indray manko no adivavy zany raha pitson-dray lola izany. Tsy maintsy ho avy eo indray izy teny. Ary iny tena atao hoe mantsim-bava mihitsy ary tranon-dainga. Raha misy député tranon-dainga de Raolodinina averiko eto. Raha misy député tranon-dainga de Raolodinina. Ary mbola tian Raolodinina avoaka ny trano natao tao anaty tanim-panjakana tao anaty de mbola avoaka kokoa. De iza mipetraka ao de ho an'izy io trano io. Aikitrenjero areo. Tapitapika mivoaka de hoe raisina ndraiky sa momba an'ireo député reo satria ve tsy zakan'lahy le manonja. Manonja loatra le izy hoe de tsy zakan'lahy. Manomboka manonjanonja le fitondrana, manomboka miozongozona le fitondrana, manomboka miady an-trano nareo menakavy.
Mato milatsaka sy tonga hiditra hitondra fanjakana zany dia mataty demokrasia, mataty ny vavan'ny opposition, fa rehefa tsy tatinao zany aza mana-politika, aza mandray fitondrana akory. Zay ny tena marina. Valable zany na ho an'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao na amin'ny olona andeha hitondra ao aoriana. Ahoana ny fomba anekaiko an'izany hoe député élu manana droit mihitsy izy tenina isan'andro isan'andro ary rehefa diso ny zavatra teneniny démontreo fa diso ny zavatra tenenin'ireo olona ireo. Raha izay no tianareo. Na rehefa sao dia afaka miteny hoe diso ny tenin'ny antitra hoe mody ianao Fleury fa tsisy manenjika anao aty. Marina ny tenin'ny antitra e. Mody ianao Fleury fa tsisy manenjika anao aty. Fandriana zany ody any nefa fatan'izao fa misy olona nanenjika any satria tia nakatona ny vavako. Fa fiady zany ao anatin'ny politika. Fomba fiady zany, stratégie daholo zany. Communication ny politika aloha voalohany indrindra. Avy koa mamaly amin'ny fomba maliko azy. Dia tsy ananetsy nareo mahita rirany hoe io fa miady dia andao idina ny radio na hoe andao sambory reto olona reto. Tena tsy hainareo marina ny politika zalahy. Tena tsy hainareo le izy. Tena marina e, tena miala tsiny aho fa tena oraolodrinina. Misy koa le ankiray miteny hoe sambory reo reny. Raha sao aho dia ataovy, tena cause zany e. Ny voatery hamoaka olona avy any am-pigadrana any tsy ho tatiko rehefa avy eo hoe tratramin'ny pression à gauche à droite. Fomba fiady ara-politika ny miteny zavatra anankiray amin'ny angle itiavan'le opposition mampitondra azy ka mahatsaratsara ny tarehany ara-politika. Fomba fiady zany. Rehefa tsy hainao no mamaly azy, rehefa tsy hainao no miteny azy amin'ny alalan'ny fitenenana entitra, dia tsy tokony hanao politika ianao zany. Asory le député raha ohatra anao sa premier ministre anao raha tsy vitanao manala azy. Tena tsy vitanao satria inona ny zavatra amin'trano. Voafatotry tsay amin'ny secret anao. Tsay daholo no malala secret amin'ny élection. Ka raha vao manala ny tsay ao dia tonga dia déballé-ny tsay dia vitanao. Vita amin'ny catéchisme ny carrière. Mandà anankiray zany tsay zany sauf alevanao ambassadeur premier ministre foana. Fa ianao premier sinistre. Andriamatoa Andry Rajoelina. Pour moi, vous êtes un sinistré. Ainsi que votre bande. Premier sinistre. Le premier ministre qui tient, c'est Tsaï. Il vous tient par votre culotte. Et bien fait pour votre gueule. Tsy maintsy misy dila mazava. Clair. Zay vao afaka io Tsay io. Raha tsy zany dia tonga hatrany amin'ny mandat io raha mbola tavela eo. Ka raha vitanareo manala an'le PM dia asory koa le député ho hitantsika eo.
Zay ny androany fa dia niezaka tsika nanenjika ny adiny ray sasany mandefa hira raitsika tapitra ny lanonana de veloma rakoto irina mandevo zany le ty akamanay zany raha zay ny tiany lahy ny bobo bleu zany akamanay zany rakoto irina fa de ho raisinay ny PN lava nomoko androany fa ditany lahy fitotona ohatran'ny lahy ny andeva amam-polony zay lahy voagaga dahoara mpanavakavaka le olona tena marina raha ny tena anareo fa le akiray pira noho ny mapara raha anao fake tena grave tena mahavita an'izany teny hoe andevo zany tena tsy fanambaninana zany manana ny rang social zany atao hoe bobleu zany raha mba fantatrao ny tantara sy fototra zany de tsy miteny an'izany ianao apalay izy tena dahoana fa zay tsy maintsy misy foana ny kankra tsy maintsy misy foana ny imbécile amin'ny tanan'olo ndao Namira siangisa zingela patanganu Pananga kabu pelo sirano kingaiki mapana hii Nao nangaria sikwa sauru mideli Mangari vadi tanura Nangria zarania Natinga zaunu kaningi Mazingi fasi mune Mangari vadi tanura Nangria zarania Natinga zaunu kanyenye Nazari shua shua niye Nafatanga nulo Natiki ni posi posia Nafatanga nulo Shua ngerare no Nafatanga nulo Sasa inge Nafatanga nulo Nazari shua shua niye Nafatanga nulo Natiki ni posi posia Nafatanga nulo Shua ngerare no Nafatanga nulo Sasa inge Kira asua Yula sienga nulo Kiza siya Manoma yita handanya Maye
Depuis longtemps, j'attendais ce bon moment. Regarde-moi, et puis je suis là pour toi. Le rêve se réalise, c'est comme une surprise. Quand on a la foi, on trouve toujours la joie. Accepter, confirmer, notre union fait la force, on va avancer. Quand ta foi vient dans mes bras, et si le bonheur procure la chaleur, mon rêve, ma dream, ensemble toi et moi pour l'éternité. Atiako, Fanyiriko, Yara Camino, Mandakiza. Magazine vaza, volagitantua, telefonaka, anaza miafaf, azami salasal, zawati, chiletana venati, chisivani, chisaki, never not fena ambarano, verite, tenga serio, machukisa sao, fachami taka. Mon rêve, ma dream, ensemble toi et moi pour l'éternité. Atiako, Fanyiriko, Yara Camino, Mandakiza. Ensemble, toi et moi pour l'éternité. Atiako, Fanyiriko, Yara Camino, Mandakize. Mon rêve, ma dream. Ensemble, toi et moi pour l'éternité. Atiako, Fanyiriko, Yara Camino, Mandakize. Rapiona Samtain'Andriamanitra daholo izay hiran'ny Jerry Marcos zay ny fanaovantsika veloma. Tsy hoe manohana ny andro rajelo akory Jerry Marcos dia ny sanganasany koa no idiana andiana varavarana. Ny fandaharana sahi sy ny dao dia principe arainy azy. On prend ce qui est bien, on rejette ce qui est nul. Ka raha ohatra nul ianao zany dia tsy afaka miaraka aminay eto. Mandra-piona tokoa, veloma tokoa.